Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Mivoaka tsikelikely ankehitriny ny marina rehetra momba ireo kandida solombavambahoaka tsy miankina misy saroa ao Manakara izay niarany Tsindry sy ny Ramatahora. Nanaiky ny Tsindry niatra taminy ny kandida laharana faharoa, raha toa ka tsy nanaiky izany ny kandida laharana fahadimy. Tahotra ny tsy ho lany ny fampitahorana ny vahoaka amin'ny tsy fisitrahana fanampiana sy fotodrafitrasa raha tsy mandany ny kandida mpanjakana, hoy ny kandida solombavambahoaka Ajo Andriananarivelo nandritra ny fandalovany tao talata volonondry androany. Manana zo isitraka izany avokoa ny vahoaka rehetra, tsy tokony hisy loko politika. Ny fanovana ny fiainan'ny malagasy rehetra no antony hirotrahan'ny kandida Ajo Andriananarivelo amin'izao fifidianana izao. Any ivelany, namony ay ny vokatry ny fianjerany angidimby nitondra azy any Azerbaïdjan tao amin'ny tendrombohitra avaratra andrefan'ny Iran Mali, ny filoha iranianina Ibrahim Raisi sy ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina ary ireo mpandeha hafa niaraka tamin'izy ireo araka ny tatitra ofisialy navoaka ny gouvernemanta iranianina androany. I Mohammad Mokbera izay filoha lefitra araka izany no voatendry solotoerana vonjy maika ity filoha iranianina namony ainy ity. Manana 20 andro kosa ankila ny Iran amin'ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena. Ny antsiprian'ireo avy hatrany ary. Maratra ny araba topoko lasa tovovavy amin'ity aliny alatsinainy faharoapolo ny volana May taona 2020 ity tonga sy viretin'ivy ny fotoan'ny fampalalama avao. Kosa kompan'izany topo lasa tovovavy naraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany no entsika anombony ny fotoan'ny fampalalama avao amin'ity alina ity any Manakara any. Mivoaka tsikelikely ankehitriny ny marina rehetra momba ilay ireo kandida solombavambahoaka tsy miankina miisa roa ao Manakara ao izay niarany Tsindry sy ny Ramatahora amin'izao fotoana izao. Nanaiky ny Tsindry nahazo azy ny kandida laharana faharoa anatin'ny bulletin tokana ao Manakara ao, raha toka tsy nanaiky izany kosa ny kandida laharana fahadimy. Ndeha raha tsika ny Tsiprian'izay entony Gaeton Andriatsilavo. Mivoatra ny toetra raha ao Manakara amin'izao fotoana izay maneho miariary fa manao izay ho hafa ny ampandaninan'ny kandida natolotry ny Irmara ireo mpiaradia aminy. Raha ny loharanom-baovao azo nampetsona tao amina hôtely iray ao Manakara ny kandida Tanjona Itantsoa laharana faharoa sy ny kandida Tiji laharana fahadimy ka norahonana sy tsy navela anohy ny fampelezan-keviny intsony ary tsy maintsy manohana ny kandida laharana fahaenina natolotry ny Irmara. Tiji moa zany avy niresandreo hoe le kandida numéro 5 niresandreo hoe raha ohatra ka mbola manao dia anaovana contrôle fiscal. Ny papanao, any mamanao, dia anao. Dia namaly avy hatrany moa zany le numéro 5 hoe zao tsy agnano intsony. Avy desiste ao. Dia niteny ndray le amin'le kandida faharoa hoe anao efa nandefasana IGE satria anao passation de marché amin'ny travaux publics dia nahitana dossier mikasika anao eto am-pelantananay. Ka na anao na raha laniny anao dia arabasorabatsara tsy many anao dia mitohy ny dossier anao. Efa ny crédit-nay ny compte-nao tany amin'ny banky mbola afaka nanao ihany anao. Kaizina hitanao vola. Misy olona madika zany anao izy. Zao izy raika temps de recul iran'ny namako. Rehefa avy amin'ny namako ao dia mamoaka ny tapa-kevitro eto. Dia namana moa zany tsisy manaiky hoe io safidy fonao misy le kandida. Rehefa anao mazoto vonona zay. Ianao ile desista zay dia vonona hanohana ny kandida Rasidy zay kandida ny firaisakina. Zay zany ny zava-misy amintsika amin'ny teny zao.
Efa fatapatabe ihany zany tambany sy ny rasit. Na ny tijile numéro 5 moa zany efa nisorona hatramin'ny banderole, efa nidina hatramin'ny QG. No nitsindry nahazo azy dia nanaiky ary nanao fanambarana fa hanoana io kandida natolotry ny Irmara io ny kandida laranina faharoa. Dia izao candidat député numéro 2 Andriamatoa Tanjona sy ny ekipa miaraka aminy dia manao izao fanambarana izao. Izao dia manambara fa tsy hanohy intsony ny fampielezan-kevitra izay atao ary tsy nitorenao nandray izany fanapa-kevitra izany. Ary noho ny fahatsapana fa mitovy ny vina hentin'ireo kandida ao amin'ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny président Andry Rajoelina dia nisafidy izahay niara-dia amin'ny kandida laharana fahaenina dia Andrianasolo Nadimy. Ary mba retona fa tsy nitoerena izao fanapa-kevitra niraisina izao. Tsy ny ao Manakara ihany, distrika maro no ahitana tsindry sy raha matahora tahaka izany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny tao Avaradrano, Ambato-Finandrahana, Faratsio sy Vohipeno sy ny maro hafa. Ny mahagaga ny rehetra manoloana ireo dia ny fanginan'ny seni na ny vao miara-maleo tena misahana ny fifidianana. Mangina tsy nahitam-peo ihany koa ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana eto amintsika. Rehefa tahaka n'inona ny tranga tsy fanaran-dalàna sy ny foara-pefy vao aneo ny heviny izy ireo. Sa ve efa manaiky fa tsy misy ny demokrasia, tsy misy ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra intsony eto amintsika. Andrasana ny mety ho toy ny ity tranga ao Manakara ity. Sarota aloha nilazana fa hoe tsy niara nitsindry ilay kandida izay nanao ny fanambarana teo fa dia andrasitsika ny tonona raha arantsika io ny mety ho valin'ny teniny ACC manoloana ireto tsangan-javatra izay ataontsika hoe tsy ara-dalàna maro samihafa miseho anatin'ity fifidianana soloavim-bahoaka ity. Fa lafomba vao ara-politika izay hatrany tahotra ny tsy ho lany ny fampitahorana ny vahoaka malagasy ny amin'ny tsy fisitrahana ny fanampiana sy ny foto-drafitrasa raha toa ka tsy mandany ny kandida-mpanjakana raha ny nambara ny kandida soloavim-bahoaka Hajo Ndrinarivelo nandritra ny fandalovan'ny taolon-tany Vonondry tamin'ity androany ity. Manana zo isitraka izany avokoa ny vahoaka malagasy rehetra ary tsy tokony hisy loko politika. Dia raha tsika ny fanampanazaro mikasika izay. Manao lalàna no anjara andraikitry ny solombavambahoaka voalohany izay lalàna hiaro ny vahoaka fa tsy hanimba azy. Ny faharoa anjara asan'ny solombavambahoaka ihany koa fa ny manara-maso ny volam-panjakana amin'ny fampiasana azy ka tsy tokony ampitahorana ny vahoaka raha toa ka tsy mandany ny kandida-mpanjakana fa samy manana zofa isitraka izany avokoa fa ny vahoaka rehetra hoy ny kandida solombavambahoaka lahatra na faharoa Hajo Ndrinarivelo androany. Dia manara-maso ny volam-panjakana ihany koa. Dia amin'izay volam-panjakana izay tsy azo lalilaniana fahatany. Dia maheno aty fa misy resaka ny hoe rehefa tsy lany kandida-mpanjakana dia tsy mahazo vatsina konany zany. Tsy marina zany. Tsy marina zany ary resaky ny efa resy zany resaky ny matahotra zany. Marina sa tsy marina? Volam-panjakana io, volantsika menakavy io, manana zo isitraka anio isika. Fa zay milaza an'izany mpangala volam-panjakana tady hanodikodina fanjakana fahafahatsika. Ary milasaitsika milaza aminy, milasaitsika mijoro fa Madagasikara atsika rehetrarehetra fa tsy azy rereny raikitra sa tsy raikitra. Mbola tafiditra anatin'ny tolona izay natao fa amin'ny fanavotana ny vahoaka malagasy amin'ny fahasahiranana na lalina no antony irotsahany solombavambahoaka hoy ny kandida Hajo Ndrinarivelo ary mbola mitoetra ny tolona ka mila mijoro ny vahoaka malagasy rehetra. Fa izay isika tena tolona fa tsy mpisandoka tolona akory ary rehefa mandray anjara rehefa sa dia tena sa ka izay sa fanarao manakory sasady sa mila satsika, mila sa manova. Fa rehefa tsy satsika manova dia ampitahotahorin'ny olona foana. Dikan'izany zay vao nilazaiko teo reny misy milaza fa rehefa hoe
tsy mahazo zao rehefa tsy mikandida mpanjakana ny lany tahotra zany mila satsika mijoro mamafa an'izany ary mila sa ihany koa tsika milaza ny hoe izy reo a mitaditady anodina safidim-bahoaka ireo dia manomboka zao raha misy an'izany manangonangona karapanondro raha misy an'ireny tady amadimadika valim-pividianany ireny mijoroa ianareo mijoroa isika. Manamafy izany ireo olona mbola manohy ny tolona izay miaraka amin'nisy kandida natolotry ny kolektif ny malagasy izay efa nandray anjara tamin'ny tolona na ny hetsika fotsy izay natao. Nateo aza ny ratra nahazo azy nandritra ny tolona mila mijoro hatrany rehetra ho fanavotana ny firenena raha ny fanazavana. Atao ambony tsara amintsika fa itsika mila mahafantatra ny asa solombavam-bahoaka fa izany solombavam-bahoaka izany tompoko dia ambony noho ny filoham-pirenena ambony noho ny minisitra oka ho fantatsika madinika izany fa tsy ho vadon'ny olona tsika fa ny tsy fahalalàntsika an'izany mahatonga ny olona manao toy izao ataony tantely efa-drakotra ny pirenentsika ny tanjanakitsika omeny ny vazaha sy sinosy karana tsy anana lovaina intsony ny zanakitsika mila manofotsika tsy voavidy vola tongava saina ary malagasy aza avidiny olona ny vola 10,000 maloto fa ianao raha vao mandray an'io tonga ianao dia efa diranao fa tsy mahita nanohaninao androany ary. Tokony isha hosarotiny amin'ny zonitra sy ny safidiny amin'ny fifidianana ao avy izao ny vahoaka ka tsy tokony anaiky ireo fitapitaka miseho hamelony ny fifidianana izao. Makamaka karapanondro fa anaovana karne tsy fantatra eketsika zany satria eketsika ny afatra dia zao raha misy makamaka ny karapanondrotsika aza omena sa tsy omena aza omena fa tsy 9 andro alohan'ny fifidianana no angalagalana ny karapanondron'olona anaovana an'izany karne zany dia avy eo tsy fidy ny olona tsy izy safidy marina eo ka tsy omentsika zany raha misy ny efa nisy nahazo tany alive rehefa tsy omeny tsika rehetra zao ny arahirohatra aka ny karapanondrotsika ka amin'ny 27 ny volana May tokana ny safidy laharana fa ho an'ny fanifa zay no ataontsika fa zay ihany no antoka ho any amin'ny androany no nata amin'ireo vahoaka teny talata volonondry ny kandida solombavam-bahoaka Ajo Andriananarivelo sy ireo mpiralisitra aminy. Akoatra izay nisy ihany koa ny karnaval izay natao izay niala teny isha Ambotra Rahaba hatrany talata volonondry tamin'ity androany ity. Akon'izay fampelezan-kevitra izay trano entsika anohizana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao tompo lasy tompo vavy iaro hatramin'ny farany ny tombotsoa am-bahoaka ary koa anatanteraka ny antsaka sy andavany ny andraikitry ny mahasolombavam-bahoaka no antony ny rotsano fodiana ho an'ny kandida larana faharoa ho an'ny distrikany Avaradrano Ajo Andriananarivelo raha ny nambarana tamin'ireo vahoaka tao Ambomalaza tamin'ity androany ity. Sarotina mibolam-bahoaka ity kandida ity raha ny nambarany hatrany. Miseho amin'ny endrika maro ny tsindry sy ny ramatahora miseho amin'ny vahoaka amin'izao fotoana noho ny amboletra ataon'ireo kandida mpanjakana. Ny eto Ambohimalaza ny vatsinankohonana no anerenankolaka ny ponina. Misy ty ataon'ny fanjakana hoe vatsinankohonana izay vatsin'ny Banque Mondiale sy ny PNUD sy ny FID ivolo io. Anisan'ny nahazo an'izany ny commune Ambomalaza dia alefa le fandrahonana hoe raha vao tsy lany ny député mpanjakana dia tsy mahazo an'izany intsony nareo. Dia efa tsy fantatra izany fa na ny Banque Mondiale sy ny FMI rehefa azo baikona kina moa ny ataontsika eto fa dia misalakalaka tanana io tsika fa dia tsotra ny teniko raha mbola tianareo olany be ny tanàna dia fidio hiajo. Nazava tsy nahitsy ny faneho-kevitry ny kandida laharana faharoa ao Avaradrano Ajo Andriananarivelo manoloan'izany. Ity farany izay naneho hatrany ny fahavononany hiady sy hiaro ny tombontsom-bahoaka ary anatanteraka ny tsakany sy andavany ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka. Tsika eto Ambomalaza mety tsy mahafantatra fa lazaiko aminareo ary tsara ho fantatra mitondra fanjakana zany
zany vatsinankonany zany a zany rainy zany satria tamin'za président comité mpitatana na président conseil d'administration any fidy a nanao soniany zany vatsinankonana zany a tamin'ny 2021 nafa Madagasikara nisitraka vatsinankonana erany Madagasikara ka tsy zavaka iteny androany a miseho malala momba zany resaka vatsinankonana zany misy mizara lisa zao tsisy mizara zavaka mizarany io mandritra ny propagande a satria zay ny fepetra natao tao anatiny ary zany miantso ny banque mondiale mihitsy hoe volam-panjakana io volam-bahoaka io a tsy azonareo zaraina mandritra ny propagande a satria famitahambaoka andreo nataon'ny mpitondra eo fa rehefa vita ny propagande a tsy maintsy mahazo daholo tsy anaiky an'izany a ataovy tonga ty apotsofoko a fa raha eniko misy an'izany manilikiliky amin'io vatsinankonana io zany a dia mifankahitsika mazavy zay a fantatro ohatran'ny poste io satria zaho any nanangana azy teto Madagasikara ary manaraka an'io akaika ary fantatro ny mpamatsy vola fa manaraka an'io ary antany mpamatsy vola foana ny fampandehanana an'io naiky anisy anandranandrana an'izay farany teo a dia io najanona mihitsy ny hoe mandritra nyty fampelezan-kevitry ty a mba hitovy daholo ny rehetrarehetra mba tsy afahan'ny sasany manao oaoaoa dia tsy maintsy atsahatra aloha le izy a mba tsy sovalin'ny sasany fa ny sasany matsy mety sovaly be tongotra dia nitady sovaly mandeha sa ahoana ozy nareo volatsika io a volan'ny malagasy io a tsy azo omena anizaniza fa zaraina amin'ny ary zay ny politika ny everanay azy tamin'izany hoe raha indram-bola ihany dia aloha le vola mba tonga ny ambaravarany malagasy tsirairay avy zay ny nananganana an'io afaka tomboka ao avaradrano ny fanovana ny tantaram-pirenena hoy ny kandida nanentana ny olona teto dia amin'ny fasivy amby roapolo volana mea mangataka anareo manasa anareo andao hifametanana afahantsika manova anty avaradrano tya any firenetsika farakiny nataona iny hoe raha ty ambo malaza angamba tsy resaka firy a fa manatantara zany eo amin'ny tantaram-pirenena afaka ataontsika ty avaradrano a no manova amin'ny Madagasikara raikitra zatsy raikitra raikitra zatsy raikitra androany nisy ny lalao baolina kitra ny fiaraha-mifaly ary koa ny fiaraha-misakafo teto amin'ny kianja filalaovam-baolina Ambohimalaza amin'ny maha alatsinain'ny Pantekôty ny andro niara-ny faly ny rehetra ary samy resy lahatra fa ny kandida laharana faharoa no hitondra fanovana any Mahajanga indray kosa mitolona ho an'ny kolektifa ny malagasy ny vovonina firaisan-kina ny amin'ny fitavatana-drazana ka nanolorana ireo kandida vovonina iady ho an'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy vakivolo ary ihany koa hitondra izany feon'ny vahoaka izany ho anivon'ny antenimieram-pirenena any amin'ny heviny manoloana ny rivotra politika misy amin'izao fotoana izao ny folo nasionaly ny antoko HVM rivotra kotovao tamin'ny ity androanyity tany Mahajanga tany kandida vonina ijoro iady amin'ny fampitoviana ny fampandrosoana ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny kandida tolotry ny valabe ny fanoherana eto Madagasikara na avy amin'ny kolektifa ny malagasy io na avy amin'ny vovonana firaisan-kina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay atao amin'ny 2020 ny volana Mey izao eto amintsika betsaka ny zavatra tsikaritry ny filoha nasionaly ny antoko HVM rivo Rakotovao teto Mahajanga raha ny rivotra politika no asia teny ny député zao no députation zao no ataontsika ary fantaritsika fa zany no entina teo aloha hoe aloha mitovy amin'ny tovy couleur amin'ny filohan'ny république député zay lalinareo fa zanakatrano reny zao no mahazo ny firenetsika zay no mahatonga anay ankehitriny zany a manentana ny olona aloha hifidy zay ny fitohizan'ny tolona ka raha fifidinareo aza mety tsony vidin'ny olona safidinareo fa mba jereo tsara reo olona nampanantena tsy misy anareo a ka androany raha zay firaisan-kina dia mitondra an'ireo kandida afaka andro Christian eto Mahajanga ville ohatra n'ireo raha Madagasikara rehetrarehetra eo tsy ampanantena ny zavatra tsy asan'ny député akory fa kosa mba hijoro a iady amin'izany fampitoviana fampandrosoana zany a iady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ary zay ny tsangananay tsanganako za président HVM joro miaraka amin'izy ireo a mba hafahana satria ateriko alao io fa tsy resaka atao fotsiny hoe amenay an'izao a na ny asa tsy ataony ary farany amin'izay a dia nisy mampalahelo eto Mahajanga fa dia tavin'ny olona fafana ny tantara zavatra tsara mba vita eto Mahajanga
tsy makay zany vavolombelona ny olona fa raha ohatra nareo ny fidy olokafo rahanareo a dia mba avoay hoe inona mety ho vitanareo satria azany zavatra nataon'ny olona teo aloha no reharehanareo. adino ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ka ireo kandida ny fanoherana dia kandida solombavam-bahoaka vonina sisa hitondra izany eny anivony antenimera-pirenena. Tsisy vahaolana ankoatra ny fijoroan'ny solombavam-bahoaka amin'ny tombotsom-bahoaka satria adino ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ka noho izany ny solombavam-bahoaka zany dia tokony mahavita miady mitsangana amin'ny tombotsom-bahoaka hatrany satria adino tanteraka ny fampanosoana aty amin'ny faritany ka izany ilana solombavam-bahoaka tsy manao eny tompoko lava tsy misolelaka fa vonina hiatrika ny fanjakana mpanatanteraka indrindra fa ny fijoroana amin'ireo zavatra izay nampanantenana tsy vita. Mitohy araka izany ny tolona ny amin'ny tena fitiavan-tanindrazana amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka ka amin'ny 2020 ny volana Mey izao dia tsy misy afa-tsy ny kandida atolotry ny kolektifa ny malagasy sy ny kandida ny firaisan-kina ihany no vahaolana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara noho izy ireo vonina amin'ny fitondrana ny tenin'ny vahoaka eny anivony antenimera-pirenena. Izay ny tapany voalohany teto anivony fampalalama vao tompoko lasy tompoko avy dia isany toetontsika tantarito doka vato dia rehefa viondray. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Salama namako a ataovy plein am'le sady manadio ny miaro azafady mba ataovy plein am'le shell fuel save vita amin'ny teknôlôjia ny Dynaflex atao amin'ny shell koa tia namako tara amirery ty e fa ino ma le teknôlôjia Dynaflex zay le zava-baovao hafa kely e ny solika shell rehetra anie dia misy an'le teknôlôjia Dynaflex e zay natao manokana mba hanana motera faran'izay mahomby indrindra sady miaro motera manampy amin'ny fitazonana azy madio any anatin'ny rehetra any zay le izy vaovao efa tonga eto amintsika eto Madagasikara ny solika shell fuel save zay miaro ny motera mba ahomby kokoa. Tombola goavambe miaraka amin'ny Vitogaz ao amin'ny film. Ny 13 hatramin'ny 14 Mey tsy dio ny stand Vitogaz mandritry ny film. Jifa ao ny bouteille gazinao. Andraisanao anjara amin'ny tombola izay mety azahoanao. Loka maro tsy mbola nisy oatra azy. Iantoa ny Vitogaz ny fandaniana gaz mandritry ny herintaona ho an'ny mpanjifa misa 3 izay voasary. Misy loka 3 ahafahana misitraka livraison à domicile maimaim-pona mandritry ny herintaona ihany koa. Izay commande rehetra voaray eo amin'ny stand ny Vitogaz mandritry ny film dia maimaim-pona avokoa ny livraison miaraka amin'ny supermarché Point AMG. Tolotra voafetra eto Antananarivo arahana fepetra. Bouteille 12 isaky ny loka mandritry ny herintaona. Livraison 12 isaky ny loka mandritry ny herintaona. Vitogaz azo antoka manamora ny fiainanao. Ny tapany faharoa ny fampalalambavao tompoko lasy tompoko avy dia mbola anasanana ohatrany araka izany hatramin'ny farany. Kion-dalana natokana fa ny vahoaka malagasy manovany tantara sy mametraka izay tena isolova azy eo anivon'ny antenimera-pirenena. Ary ihany koa anaramaso ny fahefana mpananteraka dia ny gouvernement zany ty fividianana solombavam-bahoaka ny datin'ny 2020 ny volana Mey ity. Tokony ahafedy ny vahoaka malagasy raha nambaranao mpamakafaka fiainam-pirenena.
kion-dalana tokana ahafahana manova ny tantaram-pirenena eo anatrehanyireo tsy fanarahan-dalàna ny olana eo amin'ny lafiny sosialy sy ny maro tsy voatanisa ny fifidianana solombavam-bahoaka ny daty ny 7 ny volana May ho avy izao raha ny nambaran'ireo mpamakafaka nanaovana fanadihadiana adidy ny fandehanana mifidy amin'ny tendry mitoraka ity mba hanamafy ny safidiny tsirairay ho an'ireo izay olona isolovava azy ho nivony zany ny anteny miram-pirenena zany raha itsika nkivy ka hiteny sady dia nizao hoe io nge tsy ampiova ninina dia za miteny hoe izay no ialana voalohany indrindra mila ialana zay hoe adiditsika eto za tsy teny hoe zoatsika fa adiditsika olom-pirenena no mandeha mandatsabato amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity mba ahafahana manena aloha farak'izay azo atao ny endrika fanodikotonam-bato hoe tsisy nandeha nifidy teo a dia mitovy amin'ilay vokatry ny fifidianana filoham-pirenena ihany le izay zavatra zay zany hoe raha ianao efa kivy dia ararotin'ny olona zay a atao endrika fangalaram-bato dia aleo a tena mirohatra manao an'izay adidy zay isika olom-pirenena. Ny zavatra faharoa dia hoe ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay dia hoentin'ny hoe bado isika malagasy dia manaiky voahodikodina amin'ny tolotolotra kely madinidinika sy fitapitaka dia amin'ity indray mandeha ity manasa antsika malagasy rehetra hoe andeha isika ifanaritra ina zany hiatrika an'ireo ataontsika hoe candidat ka amin'ireny fampelezan-kevitra ataon'ireny dia tena mba ametra-panontaniana amin'izy ireo isika hoe inona marina ilay zavatra ao ataony ka raha miteny izy fa mbotra fotodrafitrasa eo an-tanàna raha miteny izy fa no aso sosialy hoe misy an'ilay raha namany indray moa ilay hoe izara-paraky body sy ny karazany ray zany tsy asan'ny solombavam-bahoaka zany dia anontany azy ihany koa zany hoe inona ny tena asan'ny solombavam-bahoaka ka ahoana ny fomba ahafahany zany solombavam-bahoaka zany manova ny fiainany fiarinana ny fiainana andavanandro ny mponina ho an'ity firenentsika malagasy ity. Efa nanana fotoana maro ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao tokony anaovana ireo asa maro lafy saingy tsy vita izany ary efa nanana solombavam-bahoaka maro anisa ihany koa izy ireo fa tsy nitondra ninina ka fotoana tokony anovana izao raha ny fanazavana trany. Isika malagasy amin'izao fotoana izao mety mieritreritra hoe ka ahoana inona no atao raha ny hevitra avy aty aminà dia hoe ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay hevitro manokana ity nefa ny fitondrana amin'izao fotoana izao efa nanana zany izy amintsika miteny izao eo amin'ny 12 taona mahery eo ny hitondrana efa nanana ihany koa izy ireo maro anisa tamin'iny ataontsika hoe 10 taona nazahoana Andriamatoa Andry Rajoelina mandat anankiray mandat faharoa moa zany iny fa nyray tao anatin'ny tetezamita nanana majorité izy tao anatin'izay 10 taona izay nisy zavatra vitany ve teo dia amiko hoe fotoana kosa angambo zao anasorana aminy zay maro anisa eo amin'ny anteny miram-pirenena zany fa izany anefa dia miakina amintsika tsirairay avy fa fijeriko manokana hoe sao ny isina anteny mera mavita mibaiko miteny manitsy lalana azy no ahafahan'ny mpanatanteraka ny ekipa n'Andriamatoa Andry Rajoelina manao asa bebe koa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara fa raha izay 10 taona atao hoe nisosa fotsiny izay izy hitantsika fa vao mai ny varinakady ny fiainan'ny firenentsika. Zava-dehibe araka izany ny fandehanana mifidy tsy manara-maso ny zotra-pifidianana mba tsy ho voadikodina nisy vidim-bahoaka ny olom-pirenena tsirairay avy izay manana andraikitra feno amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity. Anamorondava indray kosa raha lorombaovao azo atreto ny fiakarany tosodra sy ny tahany siramamy no antony loza ka nahatonga azy ambony ains tao amin'ny hôpitaly manara-penitra Morondava ao raha ny candidat izay fanina ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao an-toerana ity. Ity farana izay mbola niatrika fampelezan-kevitra ny andriny omaly. Izay eto amin'ny fianakaviana ny Kolo TV FM dia mirary fiorona feno ho an'ny fianakaviana iray manontolo sy ireo akaiky azy. Ho an'ny maresaka raisam-pirenena indray kosa namon'ny ainy vokatry ny fianjairany ny angidiby nitondra azy avy an'ny tany amin'ny toerana anankiray tao an-tendrombohitry ny avaratry ny refa ny Iran omaly alahady ny filoha iraniana Ibrahim Raisi sy ny ministra ny raharaham-bahiny iraniana Hussein Amir Abdollahian ary ireo mpandeha hafa niaraka tamin'izy ireo araka ny tatitra ofisialy navoaka ny gouvernemanta iraniana tamin'ity androany ity. I Mohamed Mokber izay filoha lefitra araka izany no voatendry isy ny toerana ity filoha iraniana ity namondy aininy ity manapatongava ny fifidianana vozomaika manana 20 andro kosa ankilany Iran amin'ny fanatanterahana fifidianana filoha am-pirenena ao an-toerana ao.
dia zany koa tompo lasa topoko avy noentiko maro ny fotoana ny fampalalamba vao tamin'izao alina izao saroka anao tany tokantrano daraka ny voantsika hatramin'ny farana mihotrika ny veloma mandrapita fa ao amin'ny manakindray tompoko lasy topoko avy filma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.